Safirina. Ireo nanome an-tantara. Ny Ony sy Daniela. Miaraka amin'ny Gaston sy Faly. Mpanajodosa. Gaston Randriamanalina. Orizy Minata, avy kely alohanareo aty. Dada kosa zay ne mbola manao devoir lava be Ka vetivety fotsiny rakizy andao ty fandriko zany izy. Efa vondray atoloko andry daholo ny fanaovana an'io efa hoe vetivety fotsiny ange ho ahy. Ka efa ndreto azo zay fa ahoana ny dady? Mangala painsa kely alohanareo dady avy mba tsongo kely reto fofotsika reto ka. Dada kosa Ova tsy mila mamaly ndre fa alaivo dia avy fa ifanambonana dia vetivety amin'izay zay indray ny da dia rehefa aveo tsy vita indray ny devoir ny olona. Io ndray rova. Ka ndrenge tena mahay manala an'ireo tsy marary. Ka avedy amin'ny akaiky mazava etery dady. Otry izy inona zao mampisety ny dady io ka? Hita hoa Sady ohatrany lava tomany indray any ianareo zany. Tena reraka loatra lesina ny saina nafaty tampoka andrianareo iny. Tena tsy mbola zakako sy tsy toa ohatry mihitsy ny alahelo azy. ny dada kosa fa zay anga moa dia heveriny dada fa manadino an'neny sahady ka fiainana amin'itsony atsika ry dada ary raha hitanondrika foana dia tonga dia rabirabiny efa nanam-pahoriana taloha atsika fa hoe tapitapohiny nanam-pahoriana. Ka na dia izany kosa rova lasa tampoka angizy tsy napoimana. Ka ny fahafatesana rehetra ry dada tsy mampiomana daholo. Amiko sambatry ny iny fa raha tsy maintsy andao ny tany toy iny ihany dia tsy manandrefa ngirifina kory. Dia tsy haiko mihitsy ry Minadazy nataoko tamin'Andriamanitra. Dia nampitondray ny an'izao zava magidy rindro zao fa ataony dada hoe ianao rery kosa ve no mizaka ny famoizana azy samy mikikina ny ampon'ny tsirairay ny fahapanganiny eny saingy aleo ry dada mitraka mbola pena eny atidy miandranao soloanaka fa zaza endrinareo mianada fa raha tsy zany angambany dia asa mila tsika telo mianaka amin'ny fanoana sy miray fosainy sika ry dada raha te ho tafity dady dio fa mahatampoky ny endry ary tsy nisy nalalatra amin'izao sika ny antony nahafatesana. Zay aloha dia mariny. Tsika ny mila heritsaina be mihitsy zay etrentsika ny fiainana izay. Samy mihitsy ry dada mbola mistera iny nahafaty an'ny an'iny ka aoka isikina heritsaina sika any andro any volana mantsy mety zavatra tsy ampozina mihitsy hitranga ka so tsy ho voatohatry ny fo. Ohatran'ny hafahafa nge zany teninareo Minada zany fa misy inona aloha avy aloha zany resaka izany ho any fa sao andreraka ny sainao indray sady efa matiodio koa tia ny lohanao ko aleo ary zady aloha dia ampianatra ny rova amin'izay misaotra rakizy ndao ary aloha fa zany dia jeriny ranokitsy dia andrahovo manjo rehefa avy mianatra nareo Minada. Any mbola indray zao mahandro an'izany za foana kosa ve dia rova sy ny antaratsiny tsy maninona fandao andrahoako avy eo. hita ho ary dako zaho amin'ny hevitra hoe raha tsy mampanina antsika dady aleo izy ampanambadiana ka tsy vitantsika ny taizan'io eny zaho koa ny aky mba nihevitra n'izany ihany koa tsika marina ve moa asolon'ny eny vady fampizarany manairana azy ihany zao no mahatsara an'io dia izy reo mbola mba mety ho reny kelyntsika ohatray ka nga zany no anambady no zany antalindrian'izany ka ny alo tsy afeniko any da fa tsy tia olona tsy mbola nanambady aka isolo an'eny fa reny efa bebe reny kosa indray ve zany tindry tsy zany fa tsy tiako hiteraka tsondry dada ny tena marina raha mbola akazaza tanora izy dia tsy maintsy mbola hitady taranaka aminy le raha matoa kely sady raha amin'izay mbola tanoranora ihany sady manan-katao ny aly madama kely efa niteraka latokana mpiara-mivavaka amintsika izay no ohatrany mba azoazoko raha amboarina amin'ny dada iza ndraiky izany sao dia mamany ako indrindra tsy fantatro izay tantarany aloha
namaty vady izy nalozam-badiny nampanantena azy fa ino to mitovitovy taona aminy iny ka efa tratrako indray mandeha ny fampiresaka tamin'ny dadana izy iny tamintsika avy mivavaka indray andro nga menatra be misy dada ohatry ny elan'ny tapoka ilay ray aman-to avy eo kinona zany fa mba mety ilamina ihany ny resaka zany koa fa tsy hafafa avy eo ah hoe isika zanaka maty indray no mitady solony dia naika n'izany koa ve dada dia ahoana indray ny ampidirana n'izany resaka izany amin'ny dadakia si mba resaka koa ny eny atsika day fa sika zao aza ve dia atato hoe isisolo sahady ny toeran'iny ka tsy aloha kosa very zany malala mikolokolo ny dada eny raha zao ny no mitody tsy ho atsika koa io hoe marina aloha ny mbola fa zao ary mbola fa maninona ho ianao raha miverina mianatra eny mbola hoetretiny zany rova fa dia ho avela amin'reto fananana be reto ve zany dada tsy arana eny mikarakaranyindreo hoe ataovy tsarako mba tsy hanaiky an'izany neny ka efa miteny amindria hoe mbola mety hivelona hianatra any fa avelao aloha mba hanampy ny dada dia ahoana aloha le resaka mamany avy tory mbola ay ve ary maninona raha iavo mihitsy no anamboaran-dresaka ka tsy tonga ve indro rova dia anaika sady ohatrany tsy dia haiko loatra no fampiresaka amin'iny ohatrany tsy dia mitovitovy zany ny hiramaiko eny izy aloha salamy mafapan'izay ka indri tsara sady latokana ka tena diso anta ihany koa ajanonena aloha zany ry mbola fa zany angambo dada ry ary misy olona miresaka aminy azy zany ko eno sady to feom-behivavy jenetsy mbaravaraky ndao ary Wai! Tena saropisaina le raha matoa. Tena saropisaina marina. Sady jereny ry rova e. Miangolangola ery madamo zany miresaka amin'ny dada. Wai, jereny da. Sady manolotra baoritra feno atody be dia be any dada izy zany. Ary iny fa lasa. Dada? Fa inona daholo reny? Atody tany amin'ny zolo reto rakizy. Adray, madamo zolo marina zany. Ay, mamaniavo. Fa nga fantatry dada izy iny e. Asa manatsavy io rery rova. Mpiara mivavaka amintsika ve tsy ho fantatra e. Fa tsara fanaraka izy madamo iny e. Satria re manome atody atsika. Marenina rery rova. Mandeana manendy amin'reto ataontsika aloka fa asa zany akalozainao eo e. Inona indray zo makalozany dada zao rova. Ka nahazo atody be dia be tany amin'ny mamaniavo isiko. Atsika io fa tsy ho arery zany e. Ary masaka aloha ve ny vomangy ay tokory dada zato atody tany amin'ny mamaniavo ho tsara loaka foana indray sika zany atoatoko. Tsara fanahy marina izy zany ka. Hita ho a. Ohatrany neny ihany a. Rehefa misy vokatra ato ka misy vahiny mandalo iza dia mampitondra kely foana neny. Fa ngaho a dada mivahiny tany. Marenina lesy a. Nandeha nijery atody tany mihitsy no nalehako. Mpiakomana atody lava mihitsy mantsy izy mianaka. Ay mo, dia tsy zakany dada le izy dia nateriny taty mihitsy dada o. Lozy ty marina. Ary tan'ireo zany izay zolo teo. Izy ko nefa nytenena fa aleo miverina fa manahirana dia reny ihany nataony io. Ay e, lalitalovana koa ary ve dadanay zany sa manisy atody aneritreritra. Maty ko nge nareo miena tareky marina. Ny raharaha atao amin'izay. Ifampitartarika anaty mangingina toy izao foana e. Aleo mitsotra amin'izy ireo olona nianana ianao. Eny e. Aleo aho lamina tsara aloha. Fangalo ny zanako efa mahafantatra ny fiarahantsika ka. Ie, tsy maintsy nambarako azy ny marinako. Dia ahoana nefa ozy izy? Ka ny fiainako eny tsy njovony fa raha ny sitrany dia ho azy rery aho. Ho reniny rery zany fa tsy zarainy amin'ny zanako. Ka zany izy. Mety isolana ge zany ny amintsika raha ny zanako no anomboana azy. Fa ireo zanako zany moa ve efa nanaiky ny ombonantsika? Zany tsy mbola tena hoe nanoresaka marina.
sanandro amin'izy menada dia efa fantatry ny mety fahazotony amin'ny anabadiako indray ka ny anao ihany any ny tokony pasohana tsara afaka koa mantsy ny mandrainireny kely noho ny ray kely aza manahy ianao zolo fa zaza eny reny tsy mba nitezainyreny no titeny zany reny fampitsozovana ange ny fiainany ary raha hoe matitra ihany ny atsika ry velo miangavy ianao aza dia irairaina be loatra ntsony aloha ilay teo aloka za mantsy dia tsoroko aminao fa tsy ahasolo ny tompoko vavy raha feno malala mihitsy eny ary faonao zoly inona moa zany ny dingana ataontsika raha hoe vanja ny vombombarako amin'izy menada zanako ny faniritsika ka amaly izy ireo ka inona moa ny tena fanapaha-kevitra hoe moa ve anao tokantrano masika sa iroso amin'ny ara-dalàna inona indray zaniko fonofony teny zany raha zoly mahatonga vonina niaka anao ho namana dia tsy hanala-baraka anao akory ampiakariko mihitsy ianao raha zay no tianao dia gaga mantsy ara veloko ary aiza indray aroa ny sika no hitoetry ka aiza raha nirinao hitanao tsara fa tsy anytrano eto fa manofa no eto ary so indray nefa ametraka olana amin'ireo fianakaviany tompoko vavy raha hoeny aminao sika no hitoetra ka za kosa nge tsy maintsy angata-tsodrano amin'ireo rafozako sodary zobavika ny tsodrano mantsy zava-mahery ka raha tsara tsodrano tsika inona moa manakana antsika tsy hanorona ny akany eny amiko anyka marina fa hoe misy ari-tanana feno malala fa mandra-pahavitantsika zay ho antsika roa madito io dia aloha eo ihany tsika aloha izy menadako ataoko fa tsy hosarotiny amin'izany dia ataovy tsara rera velo izay tsara tsodrano na ny avy amin'ny hafanao zany na ny avy amin'ny hafandry tompoko vavy aza matahotra ianao raha zoly anio alina ena dia ifampiresaka amin'ireo zanako aloha dia mitoy hatrany ny dingana dia misotra anao raha velo ary tsy aleo ve sika aloha hisalaka efa manomboka mody rery mpiandriomoka anahirana indray ny siotsioka hoe mahita kilazalaza ary no hoe tereo fa mpangalatra meno ary zolo fa ito zao fifaliana zao matoky ianao eny ary dia ho tanteraka neny nofinofitsika raha velo teraka ty ny fanirindriry rova faniritsika kosa hoe fa samy namiry any dadambahana ambadolo ane sika menada zay aloha la koa ty to ohatrany hoe raiko sy ty voatorakovitrako tena ohatrany tena tsy laitra kosa aloha le ataony avy rova ka tatezany zany ry mbola fa sitrapotsiko zao sika neny ny rana voalohany na dia zany azy fa raha ty sika menada no nitsipaka mba farafaharatsiny tsy nandray trano tamin'ireo ka ty fiovandra matao lehibe koa ty ny tena lalina hitako tamin'ny voalohany nefa dia manoatra noho nyreny hoe nahazo ny nenyreny mihitsy sika hitanitiako mbola rova kely avy amin'izay isakafa miandry dady ary le hoe ajanony amin'izay rombola io asan'ny lahy io fa dia reraka loatra ane zany zanako izany dia mbola imezandry ihany moa zany rehetra zaniko amin'izao ka fa inona ihany tiako fosafosatenisany aty mitady mihitsy tenisany eo ka lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe sahala mivaratra ireo ka mitady hotopopotsiny ato fa ngah kosa moa tsy hita amin'ny mamany avy fa vao avy nametratsotra ane zao izay mianaday so dia mihevitra nareo mianaday fa mbola mikiky ny herim-pondreninareo are efa nyheriko daholo ane zao ny lany eto faonerana izy velona piasa eny fa ngah kosa moa ry mamany avy misy milaza aminao an'izany zay koa nefa mba manao zay azonay ato mihitsy jereo zao fa mba efa zay mianada daholo zao miandoka ny filana kely atao trano ato ito ngamba koa mitapina maso mamany avy fa mbola trano neneny ty anjakanareo ty na ny fanaka azy mbola reo arimoara sy fandrinany vidininy eny avokoa reo mihitsy raha manakambo ianao dia tena tsy nieritreritra nipetraka teto mihitsy ay zany mivavatena
zany andraso ary rehefa aveo ihany de ataoko tonga any ampotsofi mivelo zany. Efa fantatry hoe sady aza matahotra ianao fa izay mena dady resy foana tatoato manoloana ny fitsarandra velo rainay. De mbola ho avy koa ny manaraka ka. Kanefa tsarovy fa mbola nametraka sy manaja ny toeranao amin'ny mahasolony eny anao zay. Ary matoa zay nanaiky ny fanapahakevitra dada de noho ny fitiavanay azy mba ho ela velona zany fantatray mantsy fa tena tsy zakany ny amakivaky rery ny fiainana mbola miandry azy ka mety afony androinany zany. Saingy ianao tia nytony vadika tamin'ny fatokisana. Ese efa za aloha zao ny tompo toerana ka zay ataonareo ataovy. Sady efa nizay koa zay ny zanako nenay tony tsy mba jerena ny ataony. Eno ahy andeha ary vonjeo maniny loha ty latokanao fa reraka avonloka sy mivanga vao izy zay ko. Fa nga ianao no nahita aza manendrikendrika ny zanako sa mitetika eny nosipotaka ny zanako indray koa. Efa pirofo mitohaka amin'ny tendany zao hoe fianarana ray zao ihany ny androva sy avo anefa ina zany atao nikalan'io ato fa tsy mianatra. Ka tsy haiko aloha fa ny fantatro de hoe mivory ny mpampianatra rehetra androany no niditra amin'ny mpianatra ao amin'ny sekoly mihitsy. Izy zany de najanony izay rehetra androany tontolo. Misy karazana mpianatra mantsy nahazona tatitra tao an-tsekoly fa lasa tota-kely ny anelakely an-dalana mangina eny hony misy midorika zava-mahadomelona ka nidinika nanaovana azy ireny lehibe ny sekoly sy ny mpampianatra. Ary mandanga koa ny zany avo mandeana aloha fa ny zanakao reraka tokoa izay avy nianatra mariny. Akombony mivavy mbola avikelo nareo menada tarovary dada fa angamo de tsy vitako rery zany asan'ny dada nampanovan'ny zany ka manomana fanadinana eny izy io fa ahoana moa lesy ary mbola no de fitahanareo menada ohatr' zao fitahana eona koa moa zany dada ka mitaraina ny ranomaso isan'alina zolony amin'ny fivatoetranareo menada mandatsa maneso manaraby sao de tsy mariny zany dada sao de mba tokony anahadiady ihany nareo izy aza nitsahana inambara taminao fa tena manao anay mianada ho tena zanaky ny kamboto marina tokoa mony mba mijalina izay anaovanay anay ato fa noho ianao de mandevitra zay rova ary moa am'izao ka lasa mivanga bao tsy mianatra hony aizandray eniko dolo inge zany de sarotrinareo ve ny zanaky zolondray no tafitalohanareo neny lazy ty fa tsy fidiny zao rery dada mila manahadiady ianao hatrany ampianarana any de mila makany mihitsy ka tsy tokony atehatra amin'io vadinao io fotsiny ianao misolo tenanao andy de ho hitanao marina moa zany hoe inona ny tena marina arono vo nahazo vatotra kosonla izy tsy mba nijerijery mihitsy ane dady zany nisy mivarotako ireo akopy ady tsara karazana be dehibe de napetrako tamiko so aloha ny vola fa ho ataveziny io avoaka amin'ny fety vaona kairy dady ka gaga mantsy lesy fa nisy voly zay saika anriko ny vola vita hoe atakalako ala iasa tsy fantatra fa de raha etsy isangeno ao zany de lazo olo fa hoe so ny vidianany lakoso lazo olo izy zay marina fa raha marina ve zany de aninona ny lamy zany dada tsy anao an'izany ry ahy ary anontany tsara mivadinao sy ny zanany fa zay sorova de efa miezaka mihitsy fa tsy hitsikofokofoka any aminareo mba ilanay am'izao endrikendrika rehetra zao ka raha izy olo ary veo lalina anao an'izay de aiza zay zavatra mba mividiny teko tsy misy nininona iaho asa aloha tsy fantatro ny momba an'izany fa ohatrina ho ny vola voapirinao tamin'izany ka fito etsy ry dada maninona tsara fito etsy volana izy zany ry dady fito etsy sao de mba tsy rariny kosa zany de nylazainao zany fa raha etsy isany tratra tao tena kivy alesy rymbola jereo tsara ihany ry dada sao de disy toerana ianao sao mba nampirimo mamaniavy ihany koa tena zay voalazako anao zay reny mariny ka ny fiovana hitako aminareo menada tokoa nge
tena mampieritreritra ka asanao rery dada tsy mba mibiazany eny angalatra izany zay ka tsy akantsy anay mandra-pialany fofinaina fa kosa raha ny anjara avy amin'iny kosa ny kitikitihana dia milana iova zany moa zany izy ko hatramin'ny vina moa lany nahitana zany fomba fiteny tao amin'ny fomoloam-boty zany midika izany fa tsy milamina ntsony ianareo dia mbola tsy tezitra aminareo dia milamy fa tsy inona koa miditra forony la manaraka amono aiza kosa zay koa lesoniriko anaraka tampoka mivadiko any am-pasana alefaso rasahan'la fa ino zao tabatabanareo mianakady zao e fa inony zao raha velo marina mihitsy ny anao razoly efa masamanohatra le daly rova aviandre ty raha eno resaka aingana fa izy zao miresaka amindramatora solo zao e moramora ho ahy izy avo zany arinona hono zany kitrehan' zany namoaka ny etan'ny eny fa ny tena loza dia izao ahoana ly ty hitany tao anaty vata lehibe ny eny ny filavaka rehetra tsy koloviko teo amin'ny lavaka lakile teo e andao diranao ka za tsy manaiky an'izany inona ary ty rova raha mbola tsy nanao razy tsika mianada tsy averan'andriamanitra zany anjarantsika tsy manaiky an'izany kosa e milamena fotsiny loha e fa ny manarak'izay atao no ataontsika mpahamelona mihitsy mandeha ndre mody manao raharany an-dakozia dia amin'izay afaka amin'ny tapify manara-maso ato tsara e aratratra ny dady hoe lahy dia izay vao lazainy mikotrika zavatra eoko aviany indry ety enoy tsara ny ndresaka ifanaovany ory avo tena ho sambatra lahy nisy an'reto volamena sy volafotsy be de be reto tatao-mbata tato dia tsy mba nambarandra velo mihitsy ny momba an'reto zao ny ataontsika mijanonety lahy mody mikorotandrotana eto fa za ndeha hanafina an'reto mila mailo tsara ry avo zay andao ialeto aingantsika ta e mbola very fananany ina ary ty mitomany ty ahoana ny azotsika nireny tsoniky ary andao mbola mbarany mitadaka tena tsika koa zao e zao e amin'izao fotoana zao aloha resim-bavy loatra ny dadanao ka tsy ino zay lazaimo mihitsy mandiana anao makany an-dakozia fa za ezaka nara-maso zay ataony tsy maintsy hitako zay anafenana n'iny vatiny ory mbola hoa efa nahazo mangazonomby ketrika zany aleo moa dia atao hoe tsy misy ao amin'izay aneraka iady mangazo nitedikio orombola tsy atsona ve nareo e sa dadanareo fa vizana avy mivarotra vokatra indray nandrasana iady mangazo nisy tao fa efa nandrahonay fa lany avy daholo ny loka tao dia nahandro mangazo zay fa avy alao fa iady rehefa avy eo e eto tiary ny goninaka ko azy efa tao androva koa moa zany raha ato an-tranoko ka tsy hanao nininona ne ah e aleo fa alaiko e sady ho faty ny dady eo indray raha sanatrika tratra mitanangady eo ianao ko ao re zany ianao azy rombola ny ny dadanareo koa ny indraindray efa adalany fa efa vonina milanjagony tena mila manaraka fa ny anatin'iny gony iny zany le vata tsy maintsy miady any io aiza hoany angady maranitra fa toa ilozanao mangena hena fotsiny oay tia re dia tia kosobika efa misy gony ty fa amin'ity izy mora entina dia ampio aloha rova fa iavo mbola mandamidaminao ambony ao e eny tompoko dia tsy maintsy anakarena ihany ry razoly ary tena nampetaina mihitsy le raha feno malala sa nandova be zany efa hoeritaona ihany zay ny vadina Isravelo tsy mbola nomenina dia kavina ray aza ary tena nanana ka iny eny fa lasa ary tena ny tany mbongazo mihitsy ny nalehany
dia aleo fa tsy maintsy hitako ny marina. Ary aleo amitsy tany mantamanta mangahazo vitsy no alevina aloha mandrapisany lalana hafa e. Raha mitony lonadonako tony mantsy mety ho mora hita. Io fa miady lavaka ary tena fetsy ratsy. Tsy ery amin'ny fafakana mangazo nalemy fa ery amin'ilay tany manta be. Ary aleo aloha hitapivy afiny eto. Zay. Tena atonona n'ity vady ty tsara io lavaka io e. Ary maninona moa raha maka firavaka kely aloha? So isy atsikatra fa tsy avela hijanony eleto reto a. Tena sairana izy raha nin'izany vao nahady an'ilay tany. Ndry aro aizany ray. Zay vao tena haka mangazo ireo amin'ilay tany malemika aiko. Ianao raha mampora zolo manomboka androany. Kay tena tera-tsemboka niady an'ilay lavaka teo a. Soa aloha fa tsy mbola nivoaka ny mpiandro io mbe fa ratsy zany de nisy nahita teo. De aleo mangahazo ray fototra ihany ny alaina fa iza koa ny aloto tanana eto. Ary aleo iverenana amin'izay. Orim-bola! Ahoana izay tompoko? Io tono mody mitobitoboka eo. Fitsapana fotsiny eny nataoko an'tony teo e. De tsy mba mahatsapa tena mihitsy. Ka iza moa tompoko ny mahalalako ataoko fa de tena tamin'ny fonao le hoe hiady mangazo. De avela eo rehefa tsy aka. Tsy ho hitanareo indray ve de avaly andravelo rehefa avy eo. Eny e, ho hitanay ihany indray aloha izay avaly azy fa ianao aza mba nahazo andreo ihany. Ary zaza mba rabirabiana de mba nanampy ny avokoa ve zao ianao sa lozana naninona fotsiny. Ka zany tsy nomenao alalana hitsofoka ao amin'ny efitranonareo e. Mandala batao any fandrinandreninareo e. Efa ho avy eo zao ny solony. Fantatry data ve izany aloha e. Tsy mba nilazalaza ninninona mantsy izy ko. Zay zavatra lazaiko anao atao e. Fanga vao tena pahalalana anareo daholo koa zay programanay. Rehefa tsy tianareo le izy de dorana fa tsy hita hoe atao aiza na atao aiza. Azafady kosa raha efa mifampiresana roa mivady de alainay menadany anay. Ary ny lalimoaran'ny eny koa ve ao anatin'izany. Ohatra mbola feno akanjony eo ka mahatonga nofo ratsy aisakaly le batao aigny rehefa akaiky izay ny solony. Za moa dadaka milaza hoe very vola be ery ka ny vidianana ny fanaka kosa ny vola. Zavatra mpanaoviko anao atao ary le nongonongononanao eo lasa ty mandeha any. Manam-bola ho ahy dady. Tena tsy maintsy miala marina be zany sika sy ny rapitso so mantsy isy fivadian-javatra eto tanàna ka hifototra aty amintsika manadandray ny rihatra. Mbola matao atro rova tsy manao ratsy sika tena marina ary tsy mangalatra ihany koa. Dia ahoana ary zany ataontsika ka tsy siny ay amin'ireo mpangalatra ireo e. Zao raha alina sika mianadady tsy misy matory ato an-trano satria tsy maintsy raha alina no hiaditsika n'ilay vatany tambongazo. Mbola hoa matraka tsy maninona izany io e. Ka raha ty sika ka mifanena amin'ny mpamosavy na mpangalatra any dia ahoana? Manana finoana rova raha azo raisina ny finoan'ny olona sasany dia mba matoko koa fa miaraka amintsika iny Iengany raha mifanena amin'ny mpamosavynay sika dia mba mody manao feo kenjikenjina io sika ela koa zany miseho amin'izy ireo hoe tsy misy matahotra fa samy mpamosavy mifanena amin'ny mpangalatra indray moa dia toraka izany koa atao hoe zarazarao zay azo fa raha tsy zany tamin'iray nylahiriny eny resaka dia aiza zany ny atoroka raha atao trano mantsy tsy maintsy reniny avo izy matetika mivoaka amin'ny fokasigariny foana. Za mampandry ny resaka rehetra eo mason'izy ireo ny anjara ndry dia manatanteraka sy miafy kely fotsiny tsy maintsy any anaty tota amin'olo mantsy sika no milafika ny oalina.
satria raha vo mangeran-dratsy indray dia tsy maintsy manainga makeny amin'ny rahavaviny eny. dia matoko ve hoa zoko fa ho vitantsika izany e? Tsy maintsy vitantsika satria raha ho avy ihany izay tsy mety, izany hoe na eny kodona na eny kendra dia tsy maintsy sika mianadamy efatrarany ndrehatra ka aleo mialitra nanany soto izay angina kanefa tsy maintsy hiarany kapoka ihany. dia matoky ianao ary ahy e. dia mbolo dia ahoana indray ny verenana tia tanàna ka? Raha milamina tsara mipaika dia tavaverina eto sika mianadamy ny 5 sasany maraina. Mbola mangeran-dratsy amin'izany fa hevitra hafa indray no alamintsika e. Marina tsy ho fatin'ny daditsika. Hitandry laka misy rapitso tsy maintsy tafavoaka ny trano amin'ny 4 maraina dada montsena. Mo raha tsy misy fivoan-javatra dia tsy dia fanao loatra ny mamoantsika maraina ka efa mivondray ny trano vao tavaverina eto sika. Rehefa tsy eo dada dia tsy maintsy milamina io e. indray ary samy mivavaka mafy tandremina ery rova e. Mamirifiry ny alina tafilanitra ka tsy mila mikaikaka sy mitaraindraina moka mango fotsiny. rehefa akaikoko da dia matokisy e. Ary mandehana aloha mianatra amin'izay fa aleo izany andamina mampaika rehetra amin'izay e. Oromola fa nahoana mola isy tsy niady mangazo izany ialandro any ny zolony indray izany no ampiasainareo ato. Araizako morova ny tsy mandalo maka amin'ny volana aty amiko mihitsy. Efa manomboka mandreraka mihitsy lesy mandretsaraina lava atao trano ato dada matoa zay tsy hainonao feo dia mandeha tsara izany ny fiainanay ka aza dia ahinao e. Nyvadinao sy ny zananao ka amakinao aloha fa raha izay mianada efa mianatra manomboka tsy misy dady zay fa aza matahotra fa hozony la ho faty sady a zany ka mba hoviana tsony kosa ary moa ianao no mba niseto anay e. Matoko loatra izay lazay nyvadinao ianao ka aleonay mangina. dia mbola manadio teny indray la fa mbola misy ihany koa. Inona indray ry dada? Fa ahoana moa ny lasainy lasirova mandidy any zoly analany fanakirafeny tato trano tato. Dia mbola tsy mahay manahadiady foana ve no ry dada? Zahay zagaga fa izy mianan-kefa mandravana entana amin'ny hitanaiko. Haron-drahonana mihitsy fa hodorany leo raha tsy alainy mianada. Dia iza ihany izany milaza marina aminareo e. Asanao fa samy manana ny marina aminy tsirairaiko. Voaviana lesy ny very vola dia izao indray dia voatery hividy fanaka indray. Efa mila tsozakako mihitsy ty fiarahana ato tika. Ary angamo tsy efa hita le vola very e. Velona efa hita ne matonareo tsy nikorotana tsony. Inona lesy no hita eo mandefitra fotsiny afa tsy te hiady sady tsy tia korotana koa. Efa lehibe marina nareo ka. Ianao ny jamba ry dada fa zahay sy rova dia mihamatotra sy mahatsapa tsara ny fahorianao hatramin'izao nefa mandra-pahafaka ny tapimasonao dia te hangataka aminao zay hoe sao dia tsara amintsika mihitsy misara toerany. Dia mieritreeritra no aiza moa zany nareo menaday hanala baraka any amin'ireo rafozako sy ny piraita-po amin'ny rafeno. Tianao trano kely izay mianadaka. Dia iza no lany amin'izany. Efa mba niary any ane ary dady dia mba avelao hiasia kely ny fiainanay izay raha ohatra ka tsofinao rano koa ary saretin'iza lesy ireo mba vady ireo. Ireo fanaky ny mpivady vao e. Za aloha dada dia ialako tsiny fa tena mbola nangona mivokatra etinao miakatra rapitso maraina fa mba asay batainy dralany entanareo dia mba ataovy tsaratsara fantatra lesy ny tsaramaso fa misimisy ihany ny vidiny amin'izao amin'ny efatra mantsy izay tsy maintsy miala rapitso maraina. Mandry zany ny rapitso. Andriamanitra mba hampio izay e. Ahoany atsoy ato izy menada fa misy dinika fanaovantsika maika be. Fa misy inona indray raha velo sao dia gidragidra indray tena efa leo marina. Resaka planiny izany fa tsy misy gidragidra izany ka ilaina koa ve hiavo sa izy mianada zanakao ihany. Irovasombola no ilaiko ay rehefa nandinika dia mety ihany mantsy ny hevitrim-bolany amin'ny sarahatoerana ka izolo mantsy tsy hafa hiala amiko.
ny zanako koa zanako ihany ka dia aleoko malaiky ny hevitra izy menata. Ny antsonay ho ny dada ary izy rova ty ahy ary eto ny teninareo fa mbola maika monjy fianarana kely azafady. ny indriko dia zao fianarana zao foana ny ilana baly isan'andro zao. Fa mbola hitanao tsy namonjy fianarana nga zaka. mareniny eo daholo nareo fa za zao no miteny mipetrahnareo. menanao ary zay eny ry dada. Ka zao efa natsipom-bola ihany ny resaka ny ray androny amin'ny isarantsika toerana ka dia rehefa nandinika tsara dia mety ary mampilamina-tsika le izy. Hitanao zany mila fahaleovan-tena ny zanako ka mahatonga azy ireo anao toetra tsy zaka tao trano ato foana. Manjina ho ahy ianao nanapa-kevitra fa omena azy tamin'irena ny trano kely ho azy aloha ny tambongazo ery atapy-tanety avaratra. Le izy izany Ravelo sao dia lavitra loatra iny Ravelo maninona raha le etsy ambanimbany itsy nomena azy. Azafady raha nisitraka menadabo dia le nolazainy dada teo no sitraka sa hoana ny hevitry rova. Eny mihitsy aloha ny tsara sady malalaka azona menadany hitarana fahitra sy fisoko tsara eny. Le etsy ambany kosa ny hery mamany avo misy rano sady lonaka azo volena tsara dia atao zany le vata kely milevona. Ka ahoana ny hevitra ao asanao ko taninao moa io fa tsy ako. Ka ny mahatanika azy mihitsy ko ne no anomezako azy menada satria tany vidin'ny ray aman-dreny rafeny malala ho azy izy iny ary tena mbola misoratra aminy mihitsy. Tena natro tena zany. Mbola aizany azo hoe so fa ny tananao no nanatitra azy tany tanàna neny raha izany. Aiza ary nareo zany to ilozanareo mifampivandravandra fotsiny. Ka tsodrano neny ny rasanay ka tsy maintsy io nomena anareo fa mandra-pavita n'izany tranonareo menada zany aloha dia miangavy ianareo aho mba hay fampitondra tsara. Ka tsy hitanao efa tsy hainona feotsony kosa ve zay ry dada tao ao zay ho fitsonjovana fiarahamonina. Ka ny tsy tiako dia so fiatsarambela tsy fotsiny le verinareo fahanginana ge. Tsy tiako ny tsaboratra dia mbola hitako tsy mbola lalina ny fery dia aleo aloha tsabona. Ka za aloha dia misoranao dada ny amin'ny fanapahan-kevitra ao na dia marary aminay sorovasandroko aza ny andao an'ity akanina be sy nitahiry ny fahatsiarovana ny renina ity dia tsy maintsy izay ny lalanako. Eo ihany koa ny famoizana anao tsikelikely sahady. Nizay ny ianao rangahy mitandremy ianao Ravelo fa zany ny teny zanakao amezako azy dia zao tsy afaka hanary anareo ny amin'ny fiainanareo. Tsy maintsy ataoko aloha izay atafatsangana ara-dalàna ny akaninareo ho zaraintsika ihany koa ny fananana azo zaraina. Tsy afaka hoe izy rehetra kosa nefa satria mbola velona ary mbola miasa sy mamokatra tsara. Dia mbola mamerina amin'ny fisaorana ihany tena metimety izay fa ny tiako amafisina dia le eo amin'ny tanety avaratra. Eny lesy rombola. Indrindra mitokana mipetraka ety isika tena lavitra ny dado. Tsy hoe matahotra ry dava le mpangalatra ny tena tahorako sika menadarery tena ho verina isika raha misy bango reo aza matahotra indri fa hitady namana sika ny andray zao mpamosavy ny tena tahorako. Mama aza mampatahotra ianao za tsy atorerany ny efitrany androany ka aviangendry aty raha am'izao zao sika manana alika dia efa ny kitabo avy ny mananangarana ito ambaravarakely. Aiza fa misy za matahotra ka efa hatramin'ny findratsika tatio ireto olona anankiroa saron-doreto no hitako isan'alina fa tsy dia ndraraiko mihitsy sa tsy dia anaitazandriko ny ahy reo mbola andao etsona vonjeo ka tena mpangalatra reo jereo ange jereo fa vehivavy ny ray tsy mpangalatra izany reo Wai
Ary tena vehivavy marina. Inona koa ny ataondreo mitsikilikilo eo sady ny ray izany ny atao miady tany mpitady volamena ireo e. Ao e, mbola izolo sy ny zanany izany ireo fa ny tsy azoko ato izao e. Inona zany ny ataony dadao tsy maraka fa tsy eo anilany ny saribakolony aleo ranga ivoana milamina aloha indri avy lao eo fa tsy maintsy makaporofo sika fa ndray andro any mantsy dia mety hifototra amintsika indray io raha tsy mitandrindra. Tena malahelo any dada zany rombola. Iza moa tsy malahelo fa indri koa zatra dia ary aloha miala eto amin'izay fa indri dia ohatra mitady tabatabaka sao ohatratroka. Tena raha ny sitrapoko kosa aloha dia ivoahany ireo anontanianan'izay tena antondihany. Aleo fa misy alika masitra be izay ary amin'ny tezy ary tsy maninona fa ho tambatambazako le ry dia ho vidiako na dia lafo azy ka izay alika izay no iambina n'ity tanany ity mamokarapitso. Mety aloha izay hevitra ela izay fa tena mitady an'le vatakely marina reto Feno ohatray raha zolo mantsy efa miboredika koa ny lelako esera velo fa inona mihitsy ny dia mampiboredika anao mila ho isan'andro zao azafady re raha zoly tena tsy zakako mihitsy nge le zato tsindritsindrin'ny aliko tompo vavy tatoato zay aizako no isy an'izany dia sanatry koa ve enao indray no lasa pinopino foana hatry zay te tsy nisy raha fenina nangadra izany ko zao indray va hoe tsindriny tsindriny zany tsy manao hoe manangatra raha feno misy zavatra mitandresatra amiko foana na andro na alina ohatran'ny hoe misy afatra tsy totosako misy fanekenany tsipahako enao kosa angamba nanao fanarahana ka nahinika dola nahinika hatraminareo dia tsy anana afa-tsy izy ianao kanjo ianao mbola sanampiakatra ihany iza kosa mory zolo mivadika hoe ifampilokalokany saraka na hoe ifalolo zany raha mbola azo anterana ihany ny akilany nenakeo ane ka ny fahafatesana no nisopatra fa tsy hoe inona kory ka tao mandatsa indray ny ianao zany ranga ianao ny tokidikitian'inona fa tsy manany eritreritra nininona zany ary inona moa mampivady raha tsy hifampizarana izay manahirana ay ve fa misy zavatra manititsika marina ho ara-velo mialatsiana fa zaho vao tonga saina tampoka ny amin'ireo fananana tao anatin'le armoire ambadinao iny tena zay mihitsy le nanindry nakaiza le vata kely ny tompoko vavy vata inona fa inona aloha ny tianao lazaina amin'ny fananana tao anatin'la armoire ny rafeno ka reo akanjo sy kiraro tavela tao re saika ilaza hoe tokony dorana fa tsy navelan'ny tehiriziny ankizy reny mantsy matetika ohatra ny mampitamberina fahoriana sady amin'izay ane ka anaovany kalarova zanako daholo ireo akanjo taitra daholo ny olona mahita azy arivariva za ndray aloha tsy amin'izany loatra no ale ansaiko fa nisy zavatra zay ho atany tena zay mihitsy no ampahatsaivony raha feno isan'andro zao io
oeny amin'izy menadara pitso dia ho hita koa izay ho resahana aminy fa dia ahita reny anio fa zao aloha saika anontaniako anao miananao aravelo a fa maty nga ho any reneko maro anaka no to zanany rery ny reko mitsitsiky ay novonoko re nataonao ka fa ohatra nandonidonitra o razoly a inona indray ny anao e soko sy tsonjanako anginy sady tsy azo naretiny zany reo koreo fa ako mitsindrona daoly efa dia adala loatra ianao sady tsy merakory tena tsy napoziko sasa ohatran'izany ianao io ka maninona koa nefa zao e miary eny akomana todilava mba mahitanao reraka dia vonoko tsotro zao samy hafa zany razoly a ny anao anao fa ty anjanako raha rembola angambo zao dia ahita raharaha ianao ka fa ianao angano ilazamina ka na hoela na hoaingana tsy maintsy hitadiny reny akohana izy dia asy eo avalinao azy tio ao rehefa hosoloko e zay akoho kely iny moa nifandirana akoho kely akoho kely tsy fantatrao marina mantsy fa iny ho antoko zao akoho hitanao zao na reo mpinizy menadaza dia mbola iny toy ny androany tena tsy mieritseritra mihitsy anao ty razoly ahoaka re zay raha velo a mifona re ary zao vao lasa koa saika raha matoty vola taiza moa zany ny vidiananao an'ireo fanaka reo fa ohatrany tratra mifandraikerekena fotsiny ge ay fa nataonao fa olana matambolina kosa ve za ty e atoko hitanao tsara nyfiarina mianana vidina tody daholo re na izany azy sady lafo vidy somary koa reto izy ka inona indray ary ny tianao olazainy tsy milaza inona fa mba manontany tena fotsiny voakalitsika mary sasatra teto foana sika miandry dia tena mba tsy fantatro mihitsy rovaka fa mbimo fa andro any tsy maintsy ho tonga eo aingandry mandeha anaingana manao ny akanjony meny sady bangoy atao saradro ty vonry ty fa manambahiny sika fa iza rambola dia aza mipopotra mihitsy raha tsy miantso dahadara velo ty miditra ny tanany ty orakizy ao venareo masika loatra zapoalika ka matahotra ay dada marina manosoa fa alika mifatotra re io amin'ny alina ihany vo miva mety ihany aloha no nametra anareo azetoka ka manao ony zatonareo menadato zany nreto zay mbola salama tsara fa ianao manao na dada ohatra mivelombelopolo zany alisy fa misy inona indray tsy efa milamina tsara ve nareo zao nylozanay mivady makolokolo ny zanabady sady endro oka letsy mpamosavy malemy hoe fa ahoana ny mahatonga anao iteny izany ka angala izy tsy lasa ratsy ihany ny saika am'le vola saika hividianakomby iny le nitantaraka eo nylahy hoe very fa angamo tsy efa nilamina ny amin'iny zay zao nihevitra hoe efa hita angambako inona no hita eo fa izy mianaka ihany nanodikodina azy tao ahoana tsara eny izy aloha tsy nakaiza fa nividianana n'ireo fanako ireo ngambanyka fa ahoana koa ary zato fomba anareo zato fa andraso aloha fa ohatry ny misy ronoana hoe rova aizy ndry fa nga tsy mianatra tsony rova fa aiza ary dady zany vakansa ny mpianatra ray marina hoe izy nene aho le avy to mbola mivoaka isan'andro milaza ny mianatra ihany rova dadany eo efa ato ay fe aizy dady zany lozatsika raha manino ty andro angy ao aloha apio aloha amelazy ao kosikosio ary mandeandry makaraha mangatsika aingana fa safotra ty tena loza marina dada fa manina ary ianao ty le zany hoe velona ve mbola miteby tsara kosa aloha ny fony
tena efa lasa kelaina mihitsy koa ny ry-dady zany fa hitandry fa nanao an'le fitafin'ny teo mihitsy zao tena nahetra azy mafy teoko fa aiza zany Rafelo Rafeno ry-dada tsy misy rafeny zany io fa ato aminay sy rovana ianao rova zanakao vavy io fa tsy misy an'izany rafeniny izy teo izy tena tsy napoziko lalina marina ny fitovizanareo mianaka ary hitako moa milesaka an'izany hoe rafeny manangatra izany dolo ny ray tanànaka rova ny resahany ka mba fafinareo tamin'ny rova mihitsy any manao ny fihetsikiny an'io amin'izay hono mba tsy adino mandrakizay mihitsy dadako tsy mba mahafinaritra ny dada ngany mahita kely an'ny tsindraindray izy mianaka ao an-trano zao ny tena tiako ahitany tsy fahitany oatra zao ka tia londro nohony sy ny vomanga dia inona ny vaovao ny dady eny tokoa inona vaovao elaela tsy ny amin'izay misy zany hoe misy zavatra zay ho rakizy tena tsy hitapopoka matahotra anareo ka mila ivarahotsana zavatra inona indray zany ry dada sanatria hoe dia very vola indray ianao kanefa izay mianadany endrikendrehanao aza efa tsy mipetraka ao tsony tsy vola rerakizy fa ny fananandreninareo ka ny vata sy ny akanjoneny kosa nefa ny fanarana fa tsy hodorana fa lasako aty daholo ka tsy zany fa misy vata kely ray izay maninona ry dada zany feno firavaka volamena sy volafotsy izy loza marina zany ve tena adiniko mihitsy ny fisiny izy io mantsy fa doto ny fahoriana loatra ny saiko tsara pirina tao anaty vata midy lakile tamin'io lalimoaran-drafeny io le izy ka atoko fa lasa nareo mena data tiako vata sarihana tsy nety ioko ary raha misy an'izany koa ve dia tsy mba hampandrianao zay tena manao kinanga mihitsy koa ny dady zany ka zany efa nilazaiko taminareo zany fa tsy tenerana ange ny fanonganana ny etan-drafeny tao iny ka anotan'io tsara zany ny vadinao fa izo ny nakazo tao raha izaniko ka nilazan'izany taminy inga fa ranomaso avozina sy fandrahonana fisitahana ny nasetriny ahy zany ve le zany aloha tsy fantatro loatra kanefa kosa nge mbola voanga ny vata sariana io tazako nity tsara le lakile aza mbola arafesina tsy mety miodona tsony ry dada vo ianao ary mitandrema tsy izay indray moa mampirisika anao hisaraka amin'ny vadinao io fa raha izay ianao dia mba mienjana ihany indraindray hoboka sy hompadiranovanao ane ianao tena marina mihitsy izany voalazan'rovo zandry dada kanefa kosa nery zandry tsy afaka hanao ninonino ny dada raha tsy mahazo porofo tena voaraka izy arena nge zany any anaty vatany zany zany lovandrazana ny any raha amin'izao andro zao zany no hita dia tena vola tsy toko tsy forohana mihitsy no azo ka aza mikirapaka sy malady fetraka aloha ianao mandehana moa dia manova tsara fa na dia adina raha misy ny anam-pinanao dia aza misalasala manatona ny day marina mihitsy zany dia misaotra reraka izy aloha ary aloha andeha amin'izay eny ary fa velomy dady velominareo fa inona koa ty mahazo anao mitabataba ohatran'io misy inona Ravelo maty tao mpamatorana tao ane vangy maninona tsara hoe razoly maty hoa vanga maty ndraiky ve ny mivavoko very arerazako aiza reny tany aliako fa inona nahazo azy tao ka tsy nomeny avo rano izy inary ty le vilona tokony arotsaka koa ane tsy narotsany osamalina dia nanakatra an'le gony tao kalavanga ay kenda tao anelanelan'le bakakazo tsy re mihitsy ny fahafatesany lozanareo mianaka tsy mba ataoko vitavita mora akory zao kinanganareo zao raha vela tsisy nalapoany manginy ianao
vao mba tsy afaka manao kely a dia loza ohatr'izao foana ve miatra amin'ny fananako e mba fantatra moa fa io vidin-drononosy sy amin'ny manentsina mibanga ato amin'ny faty antoko mifona rerafelo a sendran'izay zazaka milahy tsy kamo mantsy fa tena tsy mbola zatra ny raharaha-tsaha mihitsy le zanako e efa naka-pandrasa omby fa atao voikava mahatratra eto tanàna aloha ny eny fa sao dia efa mba planinareo mianaka kosa ary zao e aiza koa dia anao an'izany ve zay mety rafelo ka a aminareo na tsy tianareo mihitsy ny fananako nahoana moa raha nandrasanao hitako le fatonomboka e an ahoana ny loko fa tsy nivoninareo zany ndray rafelo zany tsy fahatokisanao anay fa iza ndray ary ny mamoky sain-dratsy anao any ambadibadika any ny feon'ny fieritreretako ny mamoky ara matoty any dia natrolona ndray zao no fitafindry ny vavan'ny olona dia efa mila tsozaka-tsony niangatry rafeno ny mody alana bala ka misy hevitra mahalody sy tsy milamo mahatao trano ato dia lazao zay tiana olazaina rafelo a mieritrerety ianao razoly a ianao naty anaka niriny ndray ty nytao vao maika mampivandravandra natsony reny amiko e ny zanako misaraka tamiko ny fananako miaina-pitoerana ny fambolena tsy zarizary fa sendran'izay vehivavy tsy mahakolokolo sady kamo ka foazany pasana ary rafeno malalanao anao andreo dia hipetraka e nahita ianao tsy nahita ny lalako zoranako ka sendrany lemilemy raditako iza mono nanapo mbola feno koa ny foko zao fa mbola misy fanadidina anankiray ilako valiny aminareo mianaka lazao fa miaino anao ay ka zao e nisy vata kely feno firavako tompoko vavy tao anaty vata sarena tamin'le lalinoara tato talohany nakan'izy menadazy io nefa dia efa mipitsoka le vata kely feno arena ka mangataka fanazavana aminareo any dia lazao koa fa nangalarinay e maninona koa raha kana polisy raha kan'izany e tsisy asakanahy e ary tadidio fa namboko nambon'olona rehefa vandana dia kary azonao tsara ngamba zay tiako lazaina ny mazava fotsiny dia nisy nahita lizy ary tsy misy afa-tsy nareo efa mianaka ny tomponantoka zany ve amelan'ny zanakao ravelo a ianao ve dia tsy mahita hoe mandroso dia mandroso ny fiainan'izy mianatary avaran-tanàna ka vola azo aveza daholo ary ny anganina mpitombony azy ireny ka zany tokoa aloha e voavy nandalo teny mihitsy ary finaritra sy talanjona tokoa mahita amin'ny firoborobon'ny fiarin'izy minata sahala amin'ny hoe nafindrateny amin'ny mihitsy ny fananako tety menatra raha-matoty ary enao zavy amin'ny tsy marina toy izany veranga dia atalanjona kapofo ihany ko raha fa izy menadany naka an'izay vaty izay e asanao zay inonao na izaha vadinao na reny zaza efa nisitaka taminao reny ka tsy misy taratra hitako arena aloha any amin'izy menaday e ny fanaka dia renina tsipinao reny any ny sakafo dia tsotra kanefa misy tsirony ny fitafiana moa dia ireo avy taty izay any tompoko vavy ny ato amintsika nefa dia mampieritreritra satria tsy sasatra tsika ny mampiditra n'ireo fanaka lafo vidy ny sakafo moa dia matsiro sy andanimbola isan'andro ny fiaingojanako ao dia manoatra no ireny manam-pahaizana avy any andreny vohatra ireny raha napoziko ny ivadianao toy izao aravelo dia tena tsy mba nividividy andreo mihitsy ka napoziko hafaly anao any ireny ary anamaivana ny alahelinao ambadinao e ianao miaro hevitra-tsy e nataonao zay hevitra rehetra tsy ahitako taratra tsony momba azy sy ny taranany fa mbola mamerina aminao ihany aho hoe tsy avelako vita mora ny fahaverezan'izay vaty izay zay sisa ny fanantenako iarenako amin'izao fahantrako zao ka mety dispirina zany ny fanananareo ka dia hitantsika eo zany e ary aiza ry aloha zay sakafo ay mbola tsy nihinana ianao andrasy fahalaiko ary avelao zao fa za no akazany fa soana hirany sady mangetaheta ary aiza zay loka io e ironana malao io dia ary ty vilany misy saosy ty ahoana vilany efa omaly fa io ihany ny lokanay teo ka miariary koa zao ny fitiavan-tenanareo mianaka ato za ndray no ampitondrainareo fasana laninareo mangigiana ny loka aleo any tsy rarahako zay ataony any hatr'izay raha nalany tena vitako ihany
ozy dada dia inona loatra ty fahafambaraka mahazo anao hita ao tanany ty dia aza latsaina tsy nyrehanaka tena very ahy nahantra tao anatin'ny ray mpimaso ny fiompiana takotra manidina izy mianaka akoatra n'izay hoaniny mivokatra miena amin'le tsy ampy fikarakarandra ny sakafo aroso indray dia manoatra no ny an'ny marary ny azo mianaka nefa dia sasatra ihany no mamono koa na hoe manendena matavy tena mampalailainao ry dada ka azo anao hoana aloha le momba le vatakely tsy ty dia saminina mihitsy izy fa tsy naka ary tsy nahita an'izany ozy nareo mianadazy nge no ahiny satria hoe lasa tafita vetivety ny dia anaikinaiky fotsiny amin'izao ianao raha imbola aloha ry dada dia tsy anaiky satria raha ny marina dia tsy hanao akory azy izany firavaka izany fa tena tokony ho any mianada andraso moa fa ho avy eo izy dia hitany atezerana ianao hoe fa lasa izy tokoa izy rova vao ny vidy ombivavy zay ry dada dia lasa namatotra azy anytsahany izy teo sambatronareo rakizy indrisy mantsy fa inona marina hoana nafatiny any mba ombivavinao farany teo iny kinangasy tsy firara iny efa miteny ianao nge rova fa hoe very ahy ary ohatrany mandreny feony dadana izy zany ato anaka ary mba misy sakafo aloha fa tena refina mihitsy azy zany ohatray fa ona koa zany ry dada efa nitantaraiko androva teo dolo ny fahoriko ka nanapa-kevitra aloha isintakely misitaka zany ianao tonga ty aminay io raha zay no azo ilazana azy tsy lefitro tsony rakizy mifijaliana ka raha nyhevitra mianadady sarotrinay ianao ry dada mba hipetraka ty aminay saingy tsy azo avela njakazaka'ny olona tsy misaina teo ireny ny fananana sy ny tranondrazana fa raha ny hoe mba hakasena kely kosa aloha tsy maninona fa ekenay zany orda dia tsy hitan'lahy kosa very daty fa hosany dada jerelahy fa volo fotsy ny tena maloto dia maloto sady mionga-potsiny amin'izany amin'ny aiazana ka kikisan'ny adi-tsaina sy ny nenina rakizy mamelahana reo mena matokisa ry dada fa tsy maintsy ijerentsika lalan'ireo anakana ny hevitrasiny ka mahandrasa kely fotsiny renay daholo mantsy fa tapitra midimidiny daholo ny biby fiompy akoatra ny matimaty foany zany tena manenina mafy arakizy sofa nanana nyty hevitra isy tahanyty nareo mianada fa raha tsy zany angamba dia niarany letika ataotsika amin'izao izy mianaka mbolo zao aloha dia tsy afaka manao ninina isika aty fotsiny dada no misakafo na atoandro na riva fa isainy sakafo eto foany mety mihitsy zany dia ny azo mianaka avelao kiaroko zay hoaniny eo izy ka ny tena mampieritreritra nysaiko nge rakizy dia momba n'le vatandreninareo aza matahory dada fa tsy maintsy potro ihany no marina momba n'izany na izy mianaka ny nakazy na ty aminay mianadazy zay noendrikendrehana arak'izay firesan'izay vako ny lohako rakizy dia babiny tsy mandrakizay raha very tsy hanasoa ny taranaka tompom-bavy reny zavatra very reny tany iny sisa mba fananako tany tsy afaka atao ahoana misaora azy ianao an'Andriamanitra fa tsy afaka namalitra ny taninao iziko za kosa aloha dada dia tsy anaiky ary tsy anaiky mihitsy ny fahaverezan'ny fananandreniko izany dia inona ary zany no azontsika atao zao androany aloha dada dia mila mijanona ty aminay fa ny alina mitondra fisainany ary afaka miala sasatra kely koa ianao amin'izay ny saina koa mba mety ilamina kely andiniana an'izay ho ataotsika mety mihitsy re zay anaka satria za nge tsy fantany nakaty zany no ny atezerako ale fotsiny a tsy voaboakato mba tsisy hitapitra any ambadimbadika any ka mandehana aloha ndry mamono koa dia mba tovy tsaratsara sosy fa efa ela tsy nihinana an'izany mihitsy ngamby ngiara veloko aza mandatsa lesorombola mafy nge za mifika rotrondromaina siana malao mila ho isan'andro ao zany ohatra matokisy dada fa tsy aharitra zao fahoriany zaotra mbola eto mbola syrova zanakao misaotra anaka zany dada eno ahy ary mandehana amin'izay anao mitsotsotra fa reraka mihitsy ianao ka ainy ary misaotra
ankizy raha misy atoriny zany alikanareo zany misy dikany zany ry dada manambary zany fa misy olon-drasy miodiody indray any ambady madikany efa misoko sady fe zany no mpanao alabotry tsy haiko koa aloha na vocal zany na olona angalatra matoreno fa za tsy maintsy miainoaino ihany ahoana lesy no aliko amin'izany fa aloha miaraka miambona ka rovany efa namako hoe matoreno fa reraka antsony ianao rehefa ilaina ka hivoaka any zany nareo tany tsy mivoaka n'izany zay fa ezym-balavarikely tsy any mitazana ka mandritra fotsiny vanany antsiany olon-dratsy zay misy neny tsy ahafahanao mivoaboaka intsony satria tonga dia mipetaka io e andremy tsara raraka izy iavo efa vonina ve nao e andao amin'izay nanga efa so dia ho tratra sasakany letoka ataon'ny olona hoe mpamosavy eo tsika mianaka mba manaova mafana ry avo raha tsy androany ty vatakely ty dia tsy azo tsoa satria efa tena manomboka miamainy le ranga amin'izao koa izy mitsetro hoe ary raha sanatriny moa milafidafika any amin'njanany any izy dia inona ny atao tsy samakan'izany ny menatra sady matahotra iny inona fa tsy laseny amin'ny rahalahany izayko ary inona koa ary zany alika amin'ny vovibe zany tia indray no animba zavatra eto soa aloha fa aty amin'ny sisitsisy pefetiny nanaovako an'le lavaka e raha tao anatiny izany dia efa nampamangy fa tsy maintsy efa hitan'ireo ary raha hitany koa dia tsy maintsy efa nampidera sy hita teny amin'izy mianadaka tsy hanapohan'izany mihitsy ireo e ova efa vonina ve indry fa nzay ny azy efa vonina e ty elony amity no metiko ataoko tehana jerekely hoe mitovy io zary moramora fa taitra eo dada dia anilana eo indray izy ao azy indrindra ny mahita andry amin'izao dia nenina belo mitorany eo indray io efa miditra ny tanàna ry vera matoy izao e aviny reo mitsilotsilo reo tena eo amin'ilay hitsin'le lavaka mihitsy dia zao indiana fa ao amin'izay bolina aingany tena tsy malala matahotra mihitsy reto ondratsy reto ohatra izy fa mitsinona ny velany any zany misy olona laniny alika anareo nge zany tena misy olona laniny alika mihitsy ka saingy efa nitsoaka na raha ambolany izy ty tena vo maro zay ary ngamba tsy hafandeha mihitsy ahita raharaha amin'io alika io nareo menata mariny hoalan'ny olona amin'io nareo sady feombehivavy ngely izy teo raha olona tsara tsy andingadingana ty amin'ny andro efa misasak'alina ry dada hita hoa fa izy mpamosavy angamba sa ve saika angalatra ary tsy izay neny nahazo azo fa ny alika mpiambiny tena vomafy mihitsy le zanany tsy tratra fa le raha matoa lehibe no ny vazana amin'ny bolina tao tia mihitsy ny rovotra akanjony
tokony ho fay amin'izay izy ka aleova raha-pio jereny ety amin'ny fiarahamonina indray zay vehivavy mitaraina ho lany ny alika sy rovotra pataloha oako izay raha tsisy fa aza manao sangy ratsy eo ao e tena misy raha mihitsy anie zany rovo-damba nentinao zany e aza faly amin'ny ratsy raha kizy marina ordada mila faizana mpanao ratsy ary zaranao aza fa ianao zao no anisan'ny natratram-body omby olona saika mono afaty anao reny na dia akolaka aza hita hoa ianao no mila manapa-kevitra raha-pitso de raha-pitso ihany izay mianadamantsy mahalala tsara ny antondian'izy ireny ary momba azy ireo mihitsy koa e eto ty tsara hoe le rovo-damba teo tsy e mbola maizimbaizina ka tsy hitanao tsara rery dada andao re atory fa tantarainy zavatra mahatalanjona ianao mampandrinao e andao ny ray ary na ireo menadary etokoa mba be kinafinafina aiza razoly aizanareo ato e ndre anga tsy misy olona ato efa mifiry re zao de mbola matory ihany mandrosoa ty reny fa tena marary mafy ato mandrosoanareo rakizy de mipetrapetraha malotoloto avy any tsavo marain zay mianada fa aleo angamba tsy hipetraka ko zato gorodona sy fanaka to mamerapiratra beko fa marary ahoana moa anao zany ary mamaniavo ary avo angatsy ao iny anga ite lasa nitady fanafody hoany izy fa inona tsara hoe ty mahazo anao razoly marary inona tampoka teo manavinavo hatry ny malika fanipanina ravelo nienjera teo atohatra ka rovotra mifantsika amin'ny feako ka so de mila hoentina any amin'ny dokotera ianao zany zozoly mariny ao jerena tsy maninona io rehefa oky fa inona ny atondian'ny ankizy maraina nandeha nijerijery ny manodidina ho azy zay mianada fa nisy saika nanafy any tao aminay aliny ka sendra ny lozy lay adala fa lany ny alika anaiko de mijerijery zay olona hitanay maratra ety amin'ny fiarahamonina re zay mba ampiakaranay ny raharaha fa tsy maninona ve anao razoly tsy maninona ary ao le fianao jereny dada sady aloha koa reo hitan'izy menada sao de veriny ianao zany nanafika tany alina zany ao tokoa ery mamaniavo za very izy mianada de avitan'izany fa nareo koa jereo raha tsy matokinareo vehivavy tsy vaniny ianao mpandevitay atsalaka mpamisavy malemy raha ianao aka n'ty vatany tompoko vavy ty no naleanao matetitetika teny tanànan'izy menada sendran'ny andro miditra rehefa ianao ary fantary fa reko tsara mifeanao mikikikika ny savorotan'ny alika efa nitantaraim-bola adoly inge ny fizotrany resaka rehetra hatramin'izay ary mandidy anao mba tsy hitarany raharaha de aorono ny entanareo mianaka de aleo mifampitsodrano velo ahoana reno inonao an'izany tsy nanao an'izany reo mihitsy ny mpangalatra fa asanao izany anonao eno ka le nahatongavanao alina teny mihitsy ny tiako fantatra tsy tanyzany ary velo mariny narary tatantrano antany mihitsy avy rehefa tonga eo fa hono e rovotra akanjonizy aro ny tia mihosindraty raha matora zolo mpivoakala sady mpangalatra anisy ty mbola iny tsy afaka eny aminao iny akanjo nanaovanao alina tena tsy naposika loza mangia anao satria mipotra ihany marina misotranao zay sy reo ano nandroakanay saraka tamin'ny dadanay ary misotranao koa nanilika anay teroa amin'ny tambongazo karakaina ary so de mba ny avelondreninareo kosa ny nanao an'izany fa hitako matsy izy alina namoa an'le alika tena an'le elo menamena ay ve ka hitanao izy alile mazavy zay
saingy tsy tara loatra nareo fa ny andro nandevenanao anay no nanongarako azy tao anaty lavaka. Tara loatra ianao raha matora zoly. Mifona reraka izy eo, mifona rera velo, azalaina baraka re, mifona reto tsy anala-baraka anao re zay fa ahorony mora ny tana roa mianaka dia mandihana fa ho avy ihany koa ny tompotrano. Ary rova mihitsy no hipetraka eto ka so tapaka lazandra tsy fidinety koa ty ianao raha mifanena amin'ny matetika eto. To misavoritaka be no nanaovanao an'le obola nytolo hoe soa atao le venam-bola fa ny ratsy atao loza miantana. Ny anao ndraiky sarazoly dia hoe ny ratsy atao nandevim-bola. Natolotra ny radio Madagasikara ho anao nandritra iny herinandro iny. Nandevim-bola dia ampeniny R Safirina.